Ny antsony fiarametan'ny rehetra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany manoloana indrindra iny loza izay niseho tany Akazobe iny na ny gasy na ny vahino izy dia tokony fanolotanana amin'izao loza mitranga izao raha nitsidika ireo naratra tetsy amin'ny hôpitaly HGR ny tenany. Voalohany indrindra aloha ainy ity sy azo atao rehetrarehetra amin'izay aina dia vonjena aina. Ao misy maty ny dadany sy ny neniny, maty ny zanany. Izy tena accident tena tsisy ohatran'ity ka dia mbo miantso izay malala tanana rehetrarehetra re. Efa tao ihany izao nijery satria hita fa tsy ampy koa ilay fitaovana sy ny toerana izay tena ilaina fanampiana maika ka dia mbo miantso ny olona rehetra hoe inona no azo atao. Tsisy tokony tsy jerena endrika izy tena endrika izy fa vonjena ilay olona. Izay ny azoko atao zao tena manao antso aho na amin'ireo le communauté internationale indreo ary mba tokony jerevanareo izay mba azo hanampiana fa anaty fahasahiranana fahantrana tanteraka ilay malagasy hoe mbola idiran'izao loza izao indray. Io zany loza nitranga tany Akazobe mivadika ny tomobile izay nitondran'ireo ankizy na tanora. STK zany ny protestante dia hoe sampana tanora kristianina, tanora daholo reo eo amin'ny 20 taona eo dia niditra tao miaraka amin'ny mpanaraka azy.